miarabantsika rehetra dia misaotra ny fiarina moa zany amin'ny fanasana amin'ity vidéo anankiray ity izay ahafahana mifampizara mikasika amin'ny famatsim-bola ny dedikasantsika mpanangana orinasa. Rivel Tarakotomanana mpitantana ny le centre d'excellence en entrepreneuriat sy ny ISCAM solution formation. Le centre dia ivitoerana manampy ny mpitondra dedikasa na amin'ny fampifanana zany na amin'ny fanampiana moa zany accompagnement na eo amin'ny fanentanana ihany koa ny tanora hiditra amin'izany fandrarana zany. Raha ny atontanisa vitsivitsy moa zany dia tao anatin'ny 3 taona farany zao dia teo amin'ny 900 teo no mpitondra dedikasa izay nofan'ny le centre. Ka tamin'ny 2 volana farany teo dia nisy 700 izy ireo eran'ny nosy. Resaka famatsim-bola ny resahantsika dia voalohany indrindra angamba dia tiako tenenina dia hoe tsy mamatsy hevitra fotsiny ny mpamatsy vola. Zany hoe raha mijanona amin'ny hevitra fotsiny tsika dia tsy ampy izay. Izay aloha voalohany indrindra. Ny faharoa, raha ohatra zaka tena hoe tonga amin'ny mipetraka ny business plan mantsy zany tena mahazatra antsika hoe vita ny business plan dia mbola mampisalasala foana ihany ny mpitondra famatsim-bola zany satria mbola misy dingana fahatelo tokony jerena dia hoe ny toetoetranao ianao hoe ny tokony olona tena hitondra ny dedikasa io tena vonona ve ianao hanao an'izany zavatra zany dia hoe efa nisy ve zavatra efa natao sur terrain na hoe efa nijery mpitondra mpiara-miasa ve ianao efa fanerasera tamin'ny mpanjifa ve na hafantatra hoe namarina ny tena filana moa zany. Ary ny farany dia hoe ny tena anisan'ny mandresy lahatra ny mpamatsy vola amin'izao fotoana izao dia hoe misy lanjany eo amin'ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana ve le dedikasa izay hoentinao izay anisan'ny tena mandresy lahatra ihany koa moa zany amin'izao fotoana izao. Dia ny faharoa tsara ho fantatra ihany koa dia hoe misy karazany maro ny famatsim-bola fa tsika tonga dia mieritreritra foana any amin'ny banky vao mamatsy vola. Misy karazany maro dia voalohany dia ianao zany hoe ny économie izay nataonao ny vola nangononao zany izay apetraka ao maka ao anatin'ilay dedikasa izay mandresy lahatra tokoa ny olona satria rehefa fantatry ny olona fa tena tafiditra ao anatin'ny dedikasa ianao, fantatry ny olona fa tena miasa ianao ary tena nametraka zavatra dia afaka zany mantsy moramora kokoa ny mpamatsy vola hafa. Ny faharoa dia misy ilay hoe love money zany hoe ny namana fianakaviana ny olona hafa ihany koa izay mety mahafantatra anao izay tena resy lahatra fa ianao mihitsy ny tokony hovatsiana amin'ilay dedikasa izay ananana. Ny efa mahazatra ihany koa moa zany dia ny banky fahalohan'izay dia mbola misy natao hoe fonds d'investissement. Ny fonds d'investissement dia olona mpitondra vola izay mampiditra vola ao anatin'ny orinasanao ka miara-ny tompony rehefa avy eo mandritra ny fotoana izay voafetra. Dia ankoatran'izay afaka manampy izy ara teknika afaka mijery ihany koa zany fomba hitantanana ny orinasa. Dia miditra amin'ny banque sika sy ny institution de microfinance io zany dia misy ny famatsim-bola izay averina moa zany ny vola zendramina miaraka amin'ny intérêt mazava ho azy. Dia izay moa zany efa fantatsika amin'ny famatsim-bola dia tiako tenenina hoe marobe le famatsim-bola afaka raisin'ny mpitondra dedikasa dia zavatra voalazako teo zao efa fantatritsika isan'andro ireny fa mbola misy hafa ihany koa azy. Ataontsika hoe concours zao amin'izao fotoana izao efa marobe ny concours eto Madagasikara ahafahana mijery hoe izay telo voalohany dia manana famatsim-bola. Ankoatran'izay mbola misy ihany koa ny fanampiana ara-teknika. Eo ihany koa ny crowdfunding na hoe tsy paipaika zany izay ataon'ny olona resy lahatra amin'ny dedikasanao. Ohatra eto ambony tany zao anisan'ny malaza dia ny Ulule anisan'ny malaza ihany koa ny Kickstarter izay afaka jerenareo amin'ny internet. Raha somary miverina kely amin'ny fiarina dia toro-hevitra zany dia sotra fotsiny hoe raha ohatra tsika ka mieritreritra hamatsy vola ny dedikasantsika anisan'ny vahaolana tena voalohany tokony eritreretana ny fiarina satria na mankany amin'ny banky azy tsika dia raha ohatra ka mandalo amin'ny fanampiany fiarina zany ny vola izay ilayntsika mankany amin'ny banky dia misy ilay fampihenana zany ilay taux d'intérêt voalohany indrindra ary misy ihany koa mazava ho azy ao anatin'ny fiarina ilay fanampiana ara-teknika maro samihafa izay ahafahantsika zany manatsara ny dedikasa. Misaotra tompoko.